mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba antsika rehavako malala tratry tia alatsinainy fa 7 ny volana novambra itiny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filipiana toko faharoa. Filipiana toko faharoa andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahavalo ambin'ny folo. Filipiana toko faharoa andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany ry malalako tahaka ny nanekenareo mandrakariva tsy fony teo aminareo ihany fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo miasa mitahoatra sy niofotra hantanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Mitana ny teny fiainana mba hisorehariako amin'ny andron'i Kristy ka tsy ho niazakazaka foana aho na ny sasatra foana. Eny na dia ahidina mifanatitra, ahidina eo mifanatitra sy ny fisorohana ny fironareo aza dia falika miara-mifaly aminareo rehetra. Aroka izany no ampifaranareo koa ary miaraha mifaly amiko. Ry Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miasa amin'ny tahotra sy niofotra ahatanteraka ny famonjena anareo. Miasa amin'ny tahotra sy niofotra ahatanteraka ny famonjena anareo. Isan'ny manamarika ny taonjato iainantsika, ny vanim-potoana iainantsika ry havako, ny mahazava-dehibe ny antsoina hoe fahatokisa-tena, fiazonana izay maha-izy azy ny tena, ny fananana izay fijoroana eo anoloan'ny karazan-javatra maro samihafa manozongozona ny maha-izy azy ny tena izay. Ny ilay antsoina hoe pyramide de Maslow dia anankiray izay iresahana manokana ny hoe zava-dehibe nge ny fanananao izay maha-enao anao, ny fahatokisa-tenanao, ny fifalianao amin'ny tenanao, ny fanananao fahafaham-po amin'ny tenanao. Zany dia zavatra takin'ny toetrandro ao vanim-potoana ankehitriny. Tsy mandany zany mihitsy akory avako malala ny Baiboly. Tsy mandany fa rehefa tsy manana fahatokisa-tena ny olona dia mandrakariva tsy manana ataontsika hoe équilibre tsara ka manjary tsy de tena feno ny fifaliana, manjary olona tsy mahajoro, tsy azo iankinana. Ary mandrakariva ny olona tsy mahatoky tena dia ateraky ny fanabeazana efa miainana hatrany amin'ny fahazazana io, hatrany amin'ny fiainam-pianakaviana io. Matetika ny tanora na ny olona izay hitanao tsy mety mahazo antoka ny fahaizany, tsy mety mahazo antoka ny talentany, tsy mety mahazo antoka mihitsy aza ny tenany, fa nandray dia misalasala mandrakariva amin'ny zavatra ataony dia fanabeazana azo tany amin'ny fahazazana reny matetika. Misy aza moa dia randray mihitsy mahita ny tena no ratsy foana, mahita ny tena no tsy mahay foana, mahita ny tena no tsy mendrika foana, mahita ny tena no ho tsinotsinona mitaha amin'ny hafa. Hany ka rehefa hampanaovana zavatra dia zao ny tsy ahomby avy hatrany ny ao an-tsainy. Ary dia lasa kolotsaina ny ataon'ny tena anglisy hoe loser, zany hoe kolotsaina ny resy, kolotsaina ny mpanaraka, kolotsaina ny mpanaratra an-drano. Zany indray no ateraky ny olona rehefa bedilava, treromindava, tsy enona, tsy ekenao marina zay zavatra mba fomba fijery. Ary dia mandrakariva hotsika hoe loser reny olona reny, zany hoe lasa resy lava, mpanaratra en-drano. Ary izay no manamarika nge ny zavatra lalovantsika eo anivon'ny firenena tahak'izao nge reny ataontsika hoe korotandrotana kely ara-tsosialy na korotandrotana be ara-piarahamonina. Reny nge manefy na tsy tiana na tsy tiana, manefy ny manimbana ny marimarina kokoa ny le psykôlôzia le toe-tsainy na lay heritsainy lay fiarahamonina. Rehefa
ampitahorondava lay fiarahamonina na ampitahorondava lay zaza na tsy enona lay zaza na tsy enona lay fiarahamonina am'izay mbeta heverino tsara de manjary fiarahamonina resy lava fiarahamonina tsy samaneo hevitra itsony fiarahamonina malemika manjary tsy samanao zay tsy samy lala zay heverino mety ary de hitatsika fa manako any amin'ny atona hoe inconscience collectif zany hoe any am'lay fakan'lay fieritreretan'lay fiarahamonina mihitsy no simba rehefa trerondavy izy rehefa tsy ajaina izy rehefa mahita herisetra lava izy de lasa fiarahamonina mihidy ka reny zavatra hitatsika andavanandro reny tsy hoe akory tsy manako amin'ny fiainantsika zay mahatonga ny hoe misy mihitsy a ny atao hoe psychologie sociale zany hoe misy finitsy a fitezan-tsaina zay tokony atao amin'ny fiarahamonina hitatsika fa rehefa misy andreny ohatra hoe fiarahamonina avy nandalo herisetra ohatra hoe nisy terrorisme na fiarahamonina avy nandalo génocide na fiarahamonina avy nandalo guerre de mandrakariva hafa mihitsy ny toetsain'le fiarahamonina lasa mikatona izy tsy mahatoky teny izy matahotra izy mieritreritra ny tena no resy izy mieritreritra ny tena ho tsy mahavita in'inona izy ka ny zavatra lovantsika ankehitriny dia na ahoana mety tsy de tena eritreretintsika ho manako loatra amin'ny fiainantsika am'lay fomba fijery andavanandro fa na ahoana dia manako any amin'ny ataontsika hoe amparatoka na subconscient tsirairay a ny zavatra mitranga ohatra tao ka rehefa mitambatambatra le izy de manjary malagasy miondrika malagasy kivy malagasy tsy mahajoro no hita zay mazava-dehibe ny hoe ny mpitarika na ny mpitondra na ny mpanentana nivon'ny fiarahamonina dia mila mahay manentana mila manome herim-panahy mila manome fietsehina fahazotoana ny fiarahamonina mba hatonga azy afaka hitraka afaka hiasa afaka hamokatra afaka ataontsika hoe zavatra mety anao zavatra satria zany tsy zavatra tonga ho azy akory tsy tonga ho azy akory ny hoe mitraka ny toe-karena mitraka ny fanabeazana mitraka ny fiarahamonina tsy zavatra teneniny zany de tonga ho azy fa misy fitsaboana mihitsy ara misy zavatra atao mihitsy ara zay fanao ny tany mandroso maro ozy mana hoe am'izao anatsika zao de ataon'ny firenena ataon'ny olona zava-dehibe ny hoe fahatokisa-tena na fananana zay maha iziny tena eto poly any de manao hoe miasa mitahotra sy niofotra tanteraka ny famonjena anareo somary mifanohatra ve am'izay tenenitsika manao hoe zava-dehibe ny fananana fahatokisa-tena fananana fijoroana poly eto amin'ny teny manao hoe miasa mitahotra sy niofotra na hoana no asiana miasa mitahotra sy niofotra ny olona fa ngatsy hoe manimba raha de miasa mitahotra zany ve de mety zany hoe hiasa ao anatin'ny tahotra miasa ao anatin'ny ororo miasa ao anatin'ny tebiteby zany ve de mba mety fa iny de tenen'ny poly hoe miasa mitahotra sy niofotra fa sy tokony miasa ao anatin'ny fahatokisa-tena ve mamokatra miasa ao anatin'ny fiheverana ny tena ho mahavita zavatra ve no mampahomby tsy de tena am'izay lafin'izay loatra mantsy ny tiany paoly hazavainy raha ohatra ka mitena zay miasa mitahotra sy niofotra dia tsy ilay fanapempona tsy ilay fitaomana ny olona iondrika tsy ilay fitaomana ny olona hiforotra no tiany tenenina amin'ny hoe miasa am'mitahotra sy niofotra fa mifanohitra am'izany mihitsy ary ny hoe miasa am'mitahotra sy niofotra de zao aoka ho mailo rehefa manao zavatra aoka anana totsika hoe fandinitena rehefa manao zavatra satria mantsy ny fahatokisa-tena tafahoatra zay iny tsy tiany paoly eto de manimba zavatra ny olona tsy mahatoky tena tsy azo anterana tsy azo ankinana ny tena ny ara tsy azo ny antoka ako ataony ahoana no ankinanao aminy ny tena ny ara tsy fatany tsara ny fetrany ka ataony ahoana no ankinanao aminy dia tsy tsara ny olona miara-miasa ny olona tsy mahatoky tena ny maromarina kokoa tsy de tena azo ankinana izy fa tsy maintsy miankin-dava fa nefa koa ny olona mahatoky tena lava de manjary ny olona mahatoky ny tenany loatra de manjary koa manimba zavatra satria be loatra lay ataonareo amin'ny teny frantsay hoe ego lasa tsy mieritreritra fa tsy ny tenany izy raha hoe tsy mieritreritra fa tsy ny tenany tsy de tena tsy le hoe tsy hoe tsy lay égoïsme loatra fa le hoe tsy mieritreritra fa tsy zay heverino marina ihany ny atao hoe marina ary io tsy tsapany io tsy tsapany fa ateraky ny fanabeazana koa io dia iny no tsy tiany paoly
hoe tandremy tsara ny fahatokisantena tafaoatra loatra fa miasa manova zavatra saingy zao fataro ny fetranao aza matoky teny aza mirehare misokafa amin'ny hafa miaino ny hafa miaino raha oatokantrano zany a de mifampiaino ny ray aman-dreny sy ny zanaka mifampiaino ny mpivady mifampiaino ny mpiarabelona satria fantatrao fa ny hitan'ny masonao tsy hitan'ny mason'ny hafa ny hitan'ny mason'ny hafa tsy hitan'ny masonao zava-dehibe zany zay fifamenoana zay ny hoe miasa ny mpanompon'Andriamanitra miasa ny fiarahamonina saingy miasa ao anatin'ny fanekena fa tsy ianao reriny miasa fa miasa koa ny hafa no zany dia izay fiaraha-miantsoroka izay fa tsy firehariana no avytana zavatra miasa mitaotra sy nivitra koa dia miresaka ny antsika hoe fahantahorana n'Andriamanitra zany hoe ny olona rehefa miteny Paoly hoe miasa mitaotra sy nivitra atanteraka amin'ny famonjenanareo de lafiny koa zay dimension spirituelle zany hoe am'le lafin-javatra ara-panahy tsy hoe amy lafiny fitatranana loatra ihany fa amy lafiny ara-panahy koa hoe miasa rehefa manao zavatra de miasa mitahotra sy nivitra zany hoe mbola ho tsarainy ianao mbola mpamoany ianao misy olona miasa be deaibe ny olona mieritreritra ny tena no miasa koa aza saingy tsy mieritreritra ny hoe mbola mpamoany izy mbola misy farany mbola tsy maintsy hotakina vokatra izy tsy maintsy ho ametraha-panontaniana izy mandrakariva ny olona tsy mba mieritreritra ny farany ny olona tsy mba mieritreritra ny hoe tsy maintsy mbola ho ametraha-panontaniana nge izy de mandrakariva manimba zavatra ohatra hoe ataovy hoe any amy toeram-piasana izy dia tsy matahotra n'Andriamanitra na koa tsy matahotra ny ampamoany ny lehibeny na ny tompony andraikitra eo amboniny dia manjary manimba zavatra izy fa eto Saint Paoly any dia mijery amy lafiny zavatra manao hoe amin'ny fanompona mihitsy dia matahoran'Andriamanitra eo ampiasana zay ny dikany miasa fa matahoran'Andriamanitra fa mbola ampamoana tsy amy vanim-potoana ankehitriny hoe ihany no mety isy ny ampamoana antsika ry avako fa ao ny fanjakan'Andriamanitra de tsy maintsy ampamoana isika ny am'izay fomba fiasantsika ny am'izay nanaterahantsika asa anankiray mazava miasa mitahotra sy nivitra mampirisika atsika hiasa fa mampirisika atsika tsy hiasa pirehariana tsy atoky teny miasa mitahotra sy nivitra mampirisika atsika hiasa fa mampirisika atsika koa anana fahatahorana an'Andriamanitra fa ny fahatelo sady farany raha miteny koa hoe miasa amin'ny mitahotra sy nivitra isika de mila miverina ao anatin'ny nzavanitranga tany Filipiana no nanoratany Paoly eto Filipiana dia fiangonana zay tiany Paoly efa ndraisantsika fiangonana Europeana voalohany raisina azahoanao azy Filipiana dia nosoratany Paoly mbola ny ampigadrany Paoly no nanoratra ty taratasy ty ho an'ny Filipiana ary ny Filipiana dia nitebiteby be mihitsy ny am'izay azo an'ny Paoly dia niravoravo tanana hoe ahoana moa zany le ray aman-dreny ampanahanahy le nitaizanay le nahafony fiainany ho anay lay karazan-drazana atsika mihitsy hoe niteraka raha-panahany Filipiana ny Paoly dia io fa migatra ary tsy vitany hoe migatra fa efa tena mieritriretina mihitsy hoe ho faty omelohany ho faty dia hoy Paoly manao hoe miasa mitahotra sy nivitra zany hoe aza manaiky ho voasakan'ny lafin-javatra zany ny fanompona aza miravoravo tanana raha toa ka mijery tsika ny zava-mitranga eto Madagasikara na ny zava-mitranga raharay dia ho tsika manao hoe mora miravoravo tanana zany tsika malagasy mora resy rehefa any amy toeram-piasana de zao mora resy ary io le mahatonga an'lay nisy mpampianatra filozofia anankiray zay tao amin'ny lycée Galenie efa ela be zany antsoiny hoe Gustave Manoni zany hoe reo zokiolona tany aloha be tany mahatadidy an'ity mpampianatra filozofia antsoiny hoe Gustave Manoni ity Gustave Manoni dia nanazava le antsoiny hoe complexe de dépendance Gustave Manoni ndray maka de niteny manao hoe malagasy any de manana antsoiny hoe complexe de dépendance
ino zany hoe complexe de dépendance gustave manony zany hoe ohatra miankina foana ny malagasy, ohatrany tia miankina ny malagasy, ohatrany rehefa tsy etiny vazaha ny malagasy de tsy mahavita zavatra, rehefa rehefa tsy treromma ny malagasy de tsy mahavita zavatra, rehefa tsy ambenana ny malagasy de tsy mahavita zavatra. Tatak'izay no nazavana lay complexe de dépendance amy lafiny anankiray. Marina loatra fa tsy misy na zany hoe complexe de dépendance, fantatry ny psychologue rehetra fa tsy misy zany hoe complexe de dépendance zany complexe d'Oedipe zany no misy fa tsy misy ny hoe complexe de dépendance. Saingy toa ohatry manana zany tsika hoe manony ary satria rehefa mijery tokoa ny fiainana andavanandrotsika isika de toa mahita manao hoe ary to rehefa entina bakiona vazaha de mahatsangan-javatra, rehefa araha maso sanatria ohatran'ny ombona de zay vo mahavita zavatra, rehefa ohatra ka somary enjanona mpitahorina amy lalàna sy ny fitsipika vo mahavita zavatra, rehefa tenenina manao hoe voasazy ianao vo mahavita zavatra, rehefa asina punition vo mahavita zavatra, ampitahorina hoe atao an'zao vo mahavita zavatra, zay le complexe de dépendance ao manony. Fa tsy tokony ho zay nefa ny olombelona, raha olombelona voataiza tsara izy, raha olombelona voavolavola tsara tamin'ny fianakaviana, tamin'ny fahalalam-pomba, tany an-tsekoly dia tokony ho tsy hodomon-dava tahaka zany, tokony olona mahatsiaro andraikitra dia to hitatsika tokoa zany toetra tsy de indraindray sofa indraindray angamba raha mety hitanao matetika koa hoe to ohatrany olona mora miondriky zany tsika voatreromin'ny vahiny na voatreromin'ny lehibe dia miondrika de mipenipenina de tsy mahajoro. Ary de izay toetsainy zay tia ny Paoly hiala ao anatin'ny Filipianina mateny hoe ao anatin'ny tahotra sinovotra ianareo fa izao miasa mijoroa miasa ao anatin'ny tahotra sinovotra io aza manaiky gejainy lay tahotra sinovotra satria nareo mitebiteby hoe gadro Paoly mangovotry zay fa dia malahelo ny Paoly mitebiteby zay noho ny am'le ray aman-dreninay dia miorooro ianareo de matahotra ianareo de tsy mahavita zavatra ianareo fa songony ioaro izay tahotra sinovotra izay. Zany hoe aza manaiky miondrika ao anatin'ny tahotra sinovotra fa mijoroa. Dia izany re afaka malala tiany Paoly ampahirezana atsika zany ty hoe miasa amy tahotra sinovotra ity. Raha voazo n'lay tahotra sinovotra itsika de tsy tanteraka lay famonjena, zay io teneniny mba hatanteraka ny famonjena anareo zany hoe mba ahavita mba hatratrahana aloha lay famonjena raka ny tokony ho izy. Re afaka malala zava-dehibe ary am'izao andro enatsika izao ny vahaolana afahatsika miala amin'ny tahotra nateraky ny fanabeazana latsapaka ka mahatonga atsika mora risy ataotsika koa hoe ny fomba oety mandresy ny tahotra sy ny ovitra ty anatytsika zay mahatonga atsika tsy mahatoky tena ka mahatonga atsika tsy manana fahatonina, tsy manana équilibre amin'ny eo amin'ny fiainana na ara-tsaina ara-patana ara-panahy de zao Paoly mivahaolana de zao ny asa mila ioarana zany. Inona lay asa? Ny finoana, ny fahatokinan'Andriamanitra, ny fahatsapanao fa ianao de tian'Andriamanitra amin'ny maha ianao anao io ary enao de zao tokana tsy misy mitovy aminao. Zany rehetrany dia tiany Paoly ho takatritsika raha manazava ny teolojia lavany amin'ny Filipianina Paoly de tiany hazava fa tokany ianao, tsy tokony menatra ny amin'ny tenanao ianao, tsy tokony menatra ny amin'ny izay maha ianao anao no Paoly moa de miteny aza mihitsy manao hoe fantatro angeza inoko hoe fantatroko izay niantso ahy, fantatro ny tenako, fantatro ny fanomezam-pahasoavako. Izay toe-panahy zay de afaka tokony ho ananany kristianina ary tokony ny fanabeazana ao anatin'ny fiarahamonina hoe tokana angeny vahoaka malagasy tsy misy vahoaka malagasy afa-tsy tsika eto ambonin'ny tany, tokana sika, tokana ny firenetsika, tokana ny kolotsaitsika, tokana ny tenitsika, tokana ny fombatsika ka nahoantsika no ondrika, nahoantsika no iraviravin-tanana, nahoantsika no kivy, tian'Andriamanitra isika, nomen'Andriamanitra atsika zao zavatra rehetra zao, ahoana isika no resin'ny fantrano, ahoantsika no omehezany zao tontolo zao ka ho resy eto anatrehan'ny fantrano fa afaka mitraka tsara isika zay tena teny hoe miasa
afa mitraka, ny asa no mampitraka, ny finoana ny mampitraka, ny fitiavana ny mampitraka. Sandriatrany dia tiany Paoly naletika tao anatin'ny sain'ny Filipiana mba tsy ho gejain'ny tahotra sy ny ovitra izy. Hatrany fanabeazana zany dia miatraika any amin'ny tokantrano hoe rehefa manabe zaza, manabe taranaka, manabe tanora dia ilaina ny ananany zay maha izy azy, tanora manana zay maha izy azy, mahazo antoka ny fitiavan'Andriamanitra. Zany dia hita amin'ny alalan'ny fahatsapan'ny fitiavany ray aman-dreny, mahazo antoka ny fitiavany ray aman-dreny, mahazo antoka ny maha izy azy hoe za de tsara, za de tsy mitovina amin'izay nisy, za de unika. Marina fa mety ho zao ny fijerin'olona fa tsy zava-dehibe ny fijerin'olona, tsy ny fijerin'ny olona akory ny zava-dehibe fa ny fijerin'Andriamanitra, nanaovan'Andriamanitra. Fa ndraindray moa tsika amin'ny mahafiarahamonina ataotsika hoe manome zava-dehibe, manao zava-dehibe ny fijerin'ny hafa, de manjary lasa olona manana complexe d'infériorité ndraindray, ny hoe za de tsy tiana, za ratsy, za zao. Tsy ry havako malama, manana zay maha enao anao tian'Andriamanitra, amin'io maha anao io, enao rery ny ohatran'io, tsy misy olona hafa mitovy aminao ka nahoana ianao tsy ho faly manana an'Andriamanitra. Noho zany dia zao no izy Paoly miasa azakivy, miasa mitahotra sy ny ovitra, tsy hoe nitahotra sy ny ovitra ny tsapiasanao fa mandehana mirosoa de matokian'Andriamanitra. Ivavakintsika tompo ao misaotra anao noho ny amin'ny famporosianao anay ho tia ny asa, anao zava-dehibe ny asa ary hijery ny tanjona sy ny lalak'izorana fa tsy hibanjina ny vato misakana. Vato misakana ny tahotra, vato misakana ny ovitra, vato misakana ny tebiteby, fa manafatra anay ianao manao hoe tokony hiasa zahay amin'ny tahotra sy ny ovitra, hiasa ao anatin'ny fanetretena, miasa ao anatin'ny fahatsiarovana fa mbola mpamoana, miasa ao anatin'ny fahatsiarovana fa ianao Andriamanitra no atahorana voalohany indrindra. Manafatra anay koa anao am'izao fiandohan'ny herinandro zao, tsy ho kivy, tsy ho ketraka ao anatin'izay zavatsarotra lalovana fa miasa. Ary ampianarana koa zahay atsiary fa tsy fonja akory ny tahotra fa nataonao eo aminay zany mba hanana ahafantaranay ny fetranay, ahafahanay mandroso amin'ny asa tsara. Manomboka ny herinandro tompo, de meteza hiaraka aminay mamakivaky ity herinandro vaovao ty ianao, ataovy mahavokatr'e ny asanay, ataovy miasa amin'ny mpitiavana izahay, miasa amin'ny mpanetretena, miasa amin'ny fifaliana, miasa amin'ny njoto, rakovo ny fahasoavanao ny asa tanterahanay amin'ity herinandro ity. Ataovy mpandresy zahay, ataovy faly zahay, de manjaka amin'ny tokantrano tsirairay amin'ny alalan'ny fiadananao, manjaka amin'ny isam-batan'olona amin'ny fifalianao, manjaka amin'ny fahasoavana mba hanana fanambinana amin'ny fikelezanay zahay. De aminaranao Jesosy no ametrahana indray ty herinandro vao mikadony ity. Amen.